Ny antsoinantsika moa zany dia ho fampitam-baovao manodidina ny fametraha ny antota taratasy mpilatsahako fidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zay ho tanterahantsika ny fa7 amby roapolo ny volana Mea ho avy izao manerana ny nosy. Ny farana omaly atalata fa 12 ny volana Martsa tamin'ny 5:00 ny fandraisana ny antota taratasy mpilatsahako fidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka manerana any Madagasikara. Toy izao ny vaovao azo apitaina. Nisy fametrahana antota taratasy mpilatsahako fidiana avokoa manerana ny farim-pifidianana distrika 7 manerana nosy. Antota taratasy mpilatsahako fidiana 5,855 dossier de candidature no voaray manerana an'ireo farim-pifidianana na distrika 7 manerana ny nosy ireo. Ao anatin'izay dia mizara osokajy anankiroa atolotry ny antoko politika ny 700 amin'izay antota taratasy mpilatsahako fidiana zay 340 ary milatsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana kosa ny 515 raha ny antotanisa fitsinjarana tsy anonona azy rehetritsika fa amin'ny ankapobeny dia teo amin'ny 7 teo eo 7 no isan'ny antoko politika na vondrona antoko politika amin'ireo 100 mijoro ara-dalàna eto Madagasikara no nanolotra antota taratasy mpilatsahako fidiana. Ny betsaka indrindra zany raha ataontsika sokajy dia ny nanolotra amin'ny anaran'ny tenany manokana araka ny volazana teo 515. Ny avy amin'ny vondrona antoko isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina 9 ny avy amin'ny Tiny 7 ary ny aorian'izay dia 1 sy ny sisa. Izay raha ny antotanisa no horesahana. Ny tsara ho fantatra ny hotohiny zao raha mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka zao zany dia toy izao: ho an'ny eny anivon'ny OVEC na ny ratsamangaiky ny CENI natokana andray sy andrakotra antsoratra ny antota taratasy mpilatsahako fidiana dia voalohany ireo antotanisa zay nomena teo ireo 5,7 dia isan'ny antota taratasy mpilatsahako fidiana no raisy voaray napetraka teny anivon'ny OVEC. Manomboka amin'izao zany dia iasany OVEC efa nisy aloha natao fa tsy ireo akory no antotanisa azo ambara avy hatrany fa isan'ny kandida ilatsaka ho fidiana satria manomboka izao zany dia iasany OVEC ary dia andinika amin'ny endry sy amin'ny votoatiny ireo antota taratasy mpilatsahako ho fidiana ireo. Koa ireo zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna na tsy fena dia lavina ka omena ny antsoina hoe attestation de refus. Ireo zay mifanaraka amin'ny lalàna kosa na amin'ny alalan'ny endriny na amin'ny votoatiny dia hoekena ary dia omena ny antsoina hoe attestation d'enregistrement. Raha ohatra ka lavin'ny OVEC ny antota taratasy mpilatsahako fidiana dia manana 27 ny kandida ametrahana fitoriana aloha eto anivon'ny CENI Foibe ary dia 4 aorian'ny andrasanay an'izay fitoriana zay tsy fankasitrahany ny fandavan'ny OVEC ny filatsahako fidiany dia tsy maintsy mamaly maneho ny fanapahan-keviny CENI amin'ilay fangatahana. Raha mbola tsy mahafapo azy izay valitenin'ny CENI Foibe zay dia mbola manana 27 izy ametrahana fitoriana sy fitarainana any amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrena ary dia 4 aorian'izay koa dia tsy maintsy mamaly ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana zay didy tsy azo ivarozana tsy maintsy ho tanterahan'ny CENI
raha ohatra ka ho raisina ihany ilay filatsaham-pifidiana na tsy ho raisina. Raha ohatra ka mahazo ny fanekeny ny ovèque, mahazo an'ilay antsoina hoe attestation d'enregistrement, dia iny fankatoavan'ny ovèque iny dia efa antota taratasy azo noentina sahady anomana ny fampielezan-kevitra. Ny fahadimy ambin'ny folo ny volana martsa ho avy izao amin'ny zoma no tsy maintsy amoahan'ny ovèque any amin'ny distrika tsirairay avy izay fanapahan-keviny izay, na ho laviny na ho ekeny, ireto antota taratasy 5,27 izay voaray manerana ny nosy ireo. Ny fa 12 ny volana martsa ho avy izao no tanterahana ny fanaovana ny antsapaka ahafantarana ny laharana na ny numéro izay hoentin'ny candidat any amin'ny bulletin tokana na any amin'ny fampielezan-kevitra izay ho atao. Ho an'ny CNFUB kosa dia ny faha 7 ny volana martsa ho avy izao no farafahatarana hamoaka an'izay liste ofisialy platsaka hofidiana ekena andray anjara ny fifaninanana amin'izany fifidianana sy olombavambahoaka zany manerana ny fahampifidianana distrika 7,7 ny eto anivon'ny CNFUB. Aorian'izay dia aorian'ny fanaovana ny antsapaka azahoana ny numéro laharana dia atao ny fanontana ny bulletin tokana. Aorian'izay dia hamaritra ny toerana, ny isa ary ny liste ny birao fandatsaham-bato manerana ny Madagasikara farafahatara ny faha 17 ny volana Mai ho avy izao ny eto anivon'ny CNFUB. Ary aorian'izay ireo asa isan-tsokajiny toy ny fanendrena, ny mpikambana eny anivon'ny birao fandatsaham-bato sy ny famaranana tanteraka ny listim-pifidianana ny faha 12 ny volana Mai ho avy izao. Fara ny otohiny ary andrasana amin'ny platsaka hofidiana izay ho ekena ny filatsahany kosa dia eo aloha ny tsy maintsy anendren'izy ireo ny mpitantam-bola ny fampielezan-kevitra, trésorier de campagne. Raha vao mivoaka ny liste ny candidat ekena ilatsaka hofidiana dia tokony efa anendry an'izay trésorier de campagne na mpitantam-bola ny fampielezan-kevitra izay ny candidat tsirairay avy ary ateriny any amin'ny ray tsamangaikan'ny senia amin'izay toerana ilatsara. Aorian'izay dia andrasana ihany koa amin'ireo candidat ny ekena ilatsaka izay voakasiky ny lalàna momba izany fametraha-pialana izay tokony hametra-pialana sy ny fametrahana ilay antsoina hoe fahazoan-dalana tsy hiasa manokana ho an'izay voakasiky izay. Eo moa zany dia tsara ny manamarika fa ny mpiasa-panjakana rehetra izay tsy mitazona andraikitra ambony na sivily na miaramila, ny mpandraharaha rehetra eny anivon'ny vondrom-bahoaka paritra tsy njara-pahefana izay tsy mitazona andraikitra ambony dia raha vao mivoaka ny liste ofisialy ny candidat ekena ilatsaka mandra-pahatonga ny latsabato amin'ny faha 17 ny volana Mai dia mipetraka amin'ilay antsoina hoe fahazoan-dalana tsy hiasa manokana, izany hoe autorisation spéciale d'absence. Izany hoe ireo fonctionnaire, ireo olona any amin'ny collectivité territoriale décentralisée, ny be ny tanàna sy ny sisa dia voakasiky izay. Ireo mpiasa-panjakana na tsy mpiasa-panjakana, sivily sy miaramila voatendry handray andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena izay voatendry amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministre amin'ny adidim-panjakana. Ireo mpiasa-panjakana ambony kosa anisan'izany ihany koa ny mpikambana ny nivon'ny gouvernement satria dia misy zany milatsaka hofidiana amin'izao fifidianana izao dia tsy maintsy mametra-pialana vantany vao mivoaka ny liste ofisialy ny candidat ka ekena ilatsaka hofidiana izy. Ary farany andrasana amin'ireo candidat izay ekena ilatsaka hofidiana ny fanarahana ny fitsipika, ny fey, ny fampielezan-kevitra. Eto zany dia manao fanamarihana kely izahay ny amin'ny hoe misy ny antsointsika hoe fiomanana mialohan'ny fampielezan-kevitra na ny pré-campagne.
tsy mbola misy ny lalàna izay mifehany zany pré-campagne zany eto amintsika kanefa na izany ary misy ny sotoavatra sy ny fanao amin'ny tany démocratique rehetra dia tokony ho arahana sy ho ajaina amin'izany. Tsy azo atao ny manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana, fa ny pré-campagne dia tsy fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana akory, fa fiomanana mialohan'ny fampielezan-kevitra. Averina tsara, ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana dia voararany lalàna, fa ny fiomanana mialohan'ny fampielezan-kevitra kosa na ny pré-campagne tsy misy ny lalàna mandrara izay. Inona ny zavatra azo atao sy andrasan'ny seni amin'ireo candidat rehetra ao anatin'izany fiomanana mialohan'ny fampielezan-kevitra zany pré-campagne? Zavatra telo. Voalohany dia azo atao tsara amin'izany fiomanana amin'ny fampielezan-kevitra zany pré-campagne ny manao ny fanambarana ampabe maso ny firotsahako fidiny, déclaration publique de candidature. Afaka mamory olona izy amin'izany, afaka mandeha makany ainao manjery, afaka manao zay azony atao rehefa zay ny tafidy fanambarana ampabe maso fa zary olona dia ilatsako fidina hosolom-bahoaka. Ny zavatra faharoa dia ny fanazavana sahady zay mety hoeritreretiny fa ho andraiky ho asa ny fandaranasa ny fandaram-potoanany amin'izany fampielezan-kevitra zany. Ary ny fahatelo farany efa azo atao sahady ao anatin'izany fiomanana amin'ny fampielezan-kevitra zany ny tety faritra, ny tety fokotany, ny tety commune manangana sahady ny antoko na ny fikambanana na ny comité de soutien zay anoana azy sy anao ny fampielezan-keviny rehefa tonga tokoa ny fampielezan-kevitra.